Niverina indray ireo andian'olona manakorotana ny sekoly jery etsy 67 hektara tamin'ny sabotsy maraina lasa teo. Nanafika ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sekoly, ny Torabato, naka ny mpiambina ny sekoly ary saika hanao kidnapping ny mpianatra ireto andian'olona mpanakorotana ireto, ka nandray ny andraiky ny avy hatrany malona izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny fokotany ka rava ny fikasan-dratsiny ireo mpanakorotana. Lalaka ny fanazavana ny tompon'andraikitra ny sekoly, Andriamatoa Absoary Saïd Arsène. Tonga indray androany nisy zavatra niseho tato amin'ny sekoly tonga ny andian'olona saika andeha hanafika zay tato indray amin'ity sekoly jery ty tahaka ny nataony zareo tamin'ny 24 febroary lasa teo. Tamin'izany dia nisy ny Torabato nentin'ny Ranga Abdoulahad io tato amin'ny sekoly andeha naka ny mpiambina tato sy saikanao kidnapping mpianatra. Ka androany indray tonga zareo tamarena be teo andehanao zay fa saoran'Andriamanitra aloha dia nitsangana ny ray aman-dreny nitsangana ny mpiarabelona tamin'ny fokotany dia tsy navita izany tedijaty zany zareo. Ka efa anatin'ny taom-pianarana zao ny mpianatra efa manomana ny examen CP ka am'izao ny fialan-tsasatra ny paka zao no tian'zareo anakorotana anandray ty sekoly ty. Lasa mahazovana ny vahiny ka lasa tsinitsiny ireo zaza malagasy mianatra eo anivon'ny sekoly jery, ho kosa ireo ray aman-dren'ny mpianatra malona ny fanakorotana na misesisesy atao amin'ity sekoly ity. Efa manomboka mampiakapeo ireo ray aman-dreny satria tsy mbola misy fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana nanoloana ireo antso efa nataony izy ireo amin'ity fanakorotana na mifanesy ity. Lahelo ihany zay rehefa tena mandinika ny zava-misy sady mieritreritra zahay ny zavatra zany rehefa tena dinianay lalina nahoana re no olona hafa no mena vahana fa ny tena malagasy tompo-tanindrazana ohatrany hoe ampijaliana ampirorona lava isan'andro eto amin'ity sekoly ity. Ny mpianatra aty tompoko dia zanaka malagasy eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tany Madagasikara ity mpianatra ato ny akabetsahany. Ka nahoana reno atao mikoron-tandava ohatr'izany izy ireo. Inona ny tian'ilay olona mba hatongavana? Fa izay zany efa me marary ny fonay dia efa me ho tezitra zahay. Ka ny zahay anefany voio anao Andriamatoa zay filohan'ny fanavozana zay voatonga ka andamina ny zava-misy nefa hatramin'izao dia ohatrany sandray ilay olona rehefa nilamindamina kely teo izy amin'izao fotoan'izao indray izy ohatrany mesatady anao an'ilay tsy fanao. Ka izay zany mangataka aminao fa malahelo zay zahay efa tsy anakintsony zay manomboka eto raha ohatra ka mbola misy ny fitohizan'izany zavatra zany na ho inona na ho inona. Lasa mitentena ihany koa ireo mpanabe manao ny fampianarana malona ity tranga fanakorotana na sekoly ity izay matetika anatin'ny fotoana fianarana. Etsy ankirany lasa matahotra ihany koa ireo mpianatra ka miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky ity raharaha ity hanome sazy ireo mpanakorotana. Adidinay mpanabe no sy miaro ny mpianatra anay kanefany raha korotana lava ohatr'izay koa izahay dia inoko marimarina fa tsy mety angambany satria izany fanabeazana izany dia mila filaminana, mila fitoniana kanefa izahay ao anatin'ny ora fampianarana, fotoam-pampianarana no korotanina foana dia mangataka zany izay sy miangavy an-tanandroa mihitsiny mba hojeren'ny mpitondra fahefana mahefa amin'izao fotoana izao hoe mba hijery hoe mba omena ny sazy ve sa ina no filazana izany ireo tena mpanakorotana ireto ankizanay sady izahay koa ao anatin'izay misy classe d'examen ao anatin'ny fanomanana fanadina-mpanjakana CPE kanefa no ilay korotana dia tsy maintsy misy fatahorana ilay ankizy zany isaky ny mandeha aty an-tsekoly dia miorooro foana zany ny mpianatra indrindrandrindra ny ray aman-dreny koa eo anatin'izay hoe manahoana ilay zanakay manahoana ilay fianaranay ho vita ihany ve ny fanadinana anay andeha araka ny tokony ho izy ve ny fanadinanay ho afaka ihany koa ve izahay satria raha tsy mandeha ny programme fampianarana tsy mety tsy ho afaka ilay ankizy manala fanadinana.
manao antso amin'ny tompon'andraikitra mahefa amin'ny fitondram-panjakana sy ireo rafitra isanambaratongany ny tompon'andraikitra anivon'ny sekoly jery ety 67 hektara mba handray ny andraiky ny manoloana ireo tranga fanakorotanana amin'ny verimberina. Efa nametraka fitoriana manoloana izany izy ireo fa mbola tsisy tohiny hatramin'ny androandro ny fanazavana. Miangavy izay aminareo amin'ny fitsarana amin'ny présidentin'ny Cour suprême dia mba hijery ty raha ty fa tena malahelo zay ary tena matahotra mihitsy raha zao no iseho. Ny ankizy manana zo hianatra, manana zo abiazina ka dia zay no iantsoanay amin'ny anareo tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanjakana, ny ministre ny fampianarana, ministre ny fitsarana, ary ny préfet de police, ary ny procureur sy ny ambaratongam-pahefana rehetra mba hijery fa tena leo zay nametraka fitoriana zay dia hatramin'ny eto fitoriana mbola tsy mandeha ihany dia mampalahelo zay amin'ity zavatra mahazo izay amin'ity sekoly jery eto amin'ny fokontany 67 hektara afovoan'ny andrefana ity.